esorina zay hoe de alefa amin'ny tany hafa any hono zay reto de misy zany mipetraka eto. Nefa amin'izay zay tsisy tany afaka tany fahaveloman-tenanay nefa raha tsy eto foana. Maro fitadiavam-bolanay eto midady anaka zanjy fa eto foana tany fahaviagna. Nefa zay fa tsy mahita velon-tegna hafa maro baka raha misy eto surtout Tasindava agny voalohany tsara plage misy izaitry maro madio ranomasy de zegny tegna angalany forcé par rapport nety maro samy karazany raha eto de mahatonga zay amin'izay hoe fa mila esorindreo agny hoe ataondreo premier idirandreo hoe fa tegna tanjondreo zay angala izy jiaby sakatia izy jiaby. Tsy zay hain'ireo nagnamia 17 hectares fa karaha ditra hoe dictature zay fangalandreo le zavatra le zegny tonga de etsoro nefa zay jabety vahoaka zay tsisy kay magneky ro andeha angala rasa angala 17 hectares satria zegny le grina madalandy zegny regninay fa ndray olo soran'olo andehanany le soran'olo zay tsy tianay hoe bako tsary hainay fa le fanjakagna fo le fandro ty aminay zay lasa magnano vonona hoe dictature be le vonona latsaka andro grina madalandy aty aminay sakatia zay zegny zavatra malavaranomaso be zay eto mponina eto sakatia. No resatsika misy kokoa amin'ny ity anio ity de ianavaratra tsika Marghe. Fotoanan'ny fialatsasatra moa zao de ho any Nosy-Be any tsika. Nosy-Be zay ahitana trangan-javatra maro samihafa zany amin'ilay araky natsidiko Marghe teo ny amin'ny hoe mbola any Malagasy ve ny taniny mbola any Madagascar ity Malagasy ity ve tena miaina ampitoniana eo amin'ny taniny manahoana zay toe-java-misy any Nosy-Be zay ity misy fanadihadiana angatantsika amin'ny Sandaratovonarivo sy Fenoasina ho ny amin'ny izay ny amin'ny hoe mamintana ny toe-java-misy satria de laibe ny tanàna ao Nosy-Be de lasa to tsy mipetraka etsony amin'ny mahabe ny tanàna azy fa manao ny tsy ho zavatra azahoany ilay grine madalandy ny velara-tany 7.20 hectare ao amin'ny Nosy Sakatika nitsangan'ireo ankolafikely samihafa hatramin'mpanolotsain'ny tanàna eo anatrehan'izany hoe be ny tanàna zany ane tokony eo ampovoany tokony mpaneranera sy ny sisa aleo arahantsika ty fanadihadiany ity mamintana an'izay rehetrarehetra zay sy hidirantsika tanteraka ao anatin'ny ady hevitrin-dao ary tena teto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM fa ny olom-panjakana olom-boafidy sy olom-boatendry no isan'ny manao ny ezaka rehetra andehanana ny tetikasan'ny orinasa grine madalandy any Nosy-Be. Voaporofo zany araky ny sary miparitaka amin'ny tambazotra tserasera fa ny be ny tanàna amin'ny commune Nosy-Be no miaraka amin'ny solotenan'ny orinasa. Ny be ny tanàna Nosy-Be mandresy lahatra ny mponina ho Sakaty anaiky ity tetikasan'ny orinasa ity ary ambonin'izay manao ny fanamian'ny orinasa grine madalandy. Mangataka mpabemasy zao mba tsahatra ny aviatragny ny fikasagna politika ratsy tanjona izay manandrana mampisarika ny mponina ao Sakatia amin'ny alalan'ny fampanantenana sy fanomezana misy fikasagna miafiny. Ny andraikitry ny be tanàna dia mampiray ny mponina jiaby miaro ny tombotsoa iombona ary mijanona tsy mitanila. Kanefa ny zava-misy hitantsika eto Sakatia amizao dia mifanohitra amizegny amin'ny alalan'ny fihetsika sy fanohanana omeny orinasa tsy mbola mazava tsara hatramizao io fihetsika ataon'ny maire io fa tsy mampitony dia vomaika manetsika ny aiai ary manimba ny firaisan-kina ao amin'ny fiarahamony. Nandritra ny taogno maro dia tsy nisy ezaka nataon'ny commune amboatra ny lalana mankany Sakatia. Ao ny Sakatia misy hôpitaly, misy l'école, fiarahamony nefa tsary nisy fagnampiana nataon'ny commune. Ny any amizay mialogna faran'ny politiky ny be ny tanàna matsaro tampoko Sakatia. Tsy mba magnany olana tegna misy fa izara lobaka sy satroka misy ny marky grine madalandy. Mendrika ny mponina ao Sakatia ny fagnajana, ny asa maharitra sy ny vokany fa tsy fihetsika fohy eritreritra hoenty miady tombotsoa manokana. Tidy amandalana maro no maneho fa tsy azony be ny tanàna atao ny manao dokam-barotra na mampiasa ny fahefana nomeny vahoaka azy ho an'ny tombotsoa manokana na tombotson'olombitsy na ihany koa tombotsona orinasa tsy miankina. Maneho izany na lalàna momba ny ady amin'ny kolikoly, ny momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny maro hafa.
ireo izay samy maneho fa miala amin'ny toerany andoavana lamandy ary mety ho tonga hatramin'ny fampidirana ponja ny tranga toy izany. Mandika lalàna ny ben'ny tanàna ary mitondra makany amin'ny fisarazaran'ny vahoaka ihany koa hoy ny faneho-kevitry ny zanaky ny faritany. Cet homme a été élu pour défendre les intérêts des habitants de Nosy-Be. Nofidina io ben'ny tanàna io mba hiaro ny tombontsoan'ny mponina ao Nosy-Be fa androany miasa ho an'ny orinasa tsy miankina Green Madaland ny ben'ny tanàna. Orinasa izay efa tsy manam-pahefana intsony andrara ao Zatia hatramin'ny taona 2024. Nisy ny arrêté ministériel nanafoana ny fampanofana tany fa eo anatrehan'izany manao ny ezaka rehetra ihany ity orinasa ity no ny fananany any ben'ny tanàna izay lasa piasa ihany koa ao amin'izy ireo ankehitriny. Araka izany tsy ben'ny tanàna intsony io fa lasa fitaovan'ny orinasa, lasa mpanamora ny asa tiany orinasa ho tanterahana. Raha tokony hiaron'ny vahoaka ny Zatia izy efa nivelona tao hatramin'ny razambeny tonga tany atoerana ny ben'ny tanàna miaraka amina mpandrefitany ary ny solitenan'ny orinasa Green Madaland. Tsy hanampy na ifampidinika amin'ny mponina fa anao izay ampandehanana ny tetikasa izay tsy ankasitrahany vahoaka. Ambarako mazava androany tsy mipetraka amin'ny maha ben'ny tanàna azy intsony ny ao Nosy-Be na eto amin'ny sehatra nasionaly na irazam-pirenena. Ben'ny tanàna izay misafidy ny ankatoza itiany orinasa tsy miankina raha tokony ireo vahoaka ny vidy azy. Tsy hoe tsy faiza mitantana fotsiny zany fa fivadiam-pitokisana. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est une trahison. Mitarika fisaraham-bazan'ny vahoaka ao Nosy-Be izao fihetsika mampitondra tena ny ben'ny tanàna izao hoy ny eo anivon'ny fikambarana sirfa na ny sehatra hitambarany ray aman-dreny ny faritany. Ireo ray aman-dreny ireo izay mijery ny zava-misy ao amin'ny Zatia amin'izao fotoana izao. Ny mera Nosy-Be ali abodo io zany tena fositry ato mihitsy satria efa misy intimidation maro ary menasy mihitsy zany ny zava-misy ato ka metsika namandro mihitsy izy mihitsy manamora zany satria miteny zay fa io fanjakanany araka ny tenindreo na diotio ny resaka fa maromaro ny ezaka hoe fa tsy nahomby zay fa nisy mitady misisika ihany zany Green Madaland zany ato Zatia. Nanomboka tamin'tio reo nanao publication zay nitondra famatsiana lampadaire, misy fanafody, misy fitaovam-pianarana. Ny fitaovana nitondra taty zany tsy niresi ny hôpitaly ny fanafody, tsy niresi ny école ny fitaovana fampianarana zay nomeny taty zany hoe mba nampitamazy. Misy mpisandoka tato, mpisandoka président Fokotany. Président Fokotany ty zany izy volana fa président Fokotany izy nampiditry reo tao de nandray ireo fitaovana reo zany andeha hoentina ty saingy tsy niresi ny toerana nanaovana azy. Ka io koa moa zany efa mivory koa zany ireo ato zany andre FP manokana koa zany hoan'io iza le président Fokotany io. Tsy misy mangarahara zavatra ataony Green Madaland io. Orinasa izay tsy manara-dalàna fa mikasa analan-kery ny mponina amin'ny Zatia io orinasa toana ny ben'ny tanàna io ho iatrany ny sehatra hitambarany ray aman-dreny amin'ny faritany. Orinasa izay rehefa avy nanao ny karazana raha matahora samihafa tamin'ny fampiasana mpitandro filaminana ho an'ireo izay vahoaka manohitra ity tetikasa ity io miroso amin'ny fanambatambazana io indray. Asa nanao ny fahatsapana fa tsy manara-dalàna izy ireo no antony mahatonga ny orinasa Green Madaland nanova-paikady nanomboka tamin'ity volana aogositra ity entina azahoana io tany ao Zatia mirefy 720 hektara io. Miroso amin'ny fizarana fitaovam-pianarana, manao hetsika ara-pahasalamana sy asa sosialy samihafa izy ireo akana ny fon'ny vahoaka rehefa tsy nandaitra ny raha matahora tany aloha. Orinasa izay tsy manara-dalàna ary tsy manandrara ho Zatia intsony androany raha ny lalàna. Ny fifanarahan'ny orinasa Green Madaland sy ny fanjakana izay efa foana tamin'ny taona 2022 nandalo tamin'ny filan-kevitry ny minisitra zany. Nisy ny didim-pitondrana ny raisina nanamafy azy ary ny vahoaka ho fantatry ny rehetra tamin'ny gazety-mpanjakana. Raha tany amin'ny hektarany maro no resaka eto, fikasana anala vahoaka Malagasy amanarivona amin'ny toeram-ponenany izay efa niaina ny anjato taonany maro. Malagasy no voakasika mivantana fa mangira i Andry Rajoelina na fantatra aza fa mahalala ity raharaha ity. Fanginana izay toa mendrika fanomezana vana ny baranahany sy ny fandikan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny faneho-kevitry ny mpanara-baovao. Sa ho toy ilay rahaboinina ihany ka ilaza fa tsy mahalala. Ny fanjakana izay mampiasa ireo olom-boateny sy olom-boafidiny ny fotony ampandehanana ity orinasa ity ary androany voapirofo fa manao maillot ny Green Madaland mihitsy ny ben'ny tanàna. Andrasana ny toy ny raharaha.
Ia, zay no fintiny rara any Zatia amin'ny Nosy Zatia any ilay endrika fanaparam-pahefana, endrika ramatahora, endrika tsindro maro samihafa, endrika afetsifetsena ihany koa ataon'ireo nampidramina ny fahefana. Ny ben'ny tanàna raha tsorona dia tokony hoe olona mpanelanelana zany ben'ny tanàna zany, manoloana na ohatra hoe misy disadisa amina orinasa anankiray sy ny vahoaka ohatra, dia ny ben'ny tanàna tokony hiditra hoe manelanelana zany hoe manahoana miresaka amin'ny orinasa, miresaka amin'ny vahoaka, mitady zay ivahan'ny olana ao anatin'izay, fa tsy misy hoe fiandaniana raha ny lalàna raha ny tokony ho izy. Fa nitranga misy ao Nosy-Be zany androany arak'izay fanadihadiana rahantsika izay, dia tena mirona tanteraka any amin'ilay orinasa Green Madalonde ilay ben'ny tanàna, ary manao maillot zay moa no aingakaingana kokoa, manao fanamiana mihitsy an'ilay orinasa Green Madalonde, misy t-shirt fotsy misy soratra hoe GML zany ao anatin'izay, anaovan'ilay ben'ny tanàna zay maneho zany hoe izako hoe ao anatin'ny le izy nefa ben'ny tanàna voafidim-bahoaka, ary mino marimarina ako fa tsy ny orinasa Green Madalonde no nandeha nifidy tao, fa asa ialantsika ihany koa ny lainga zavatra mety hitombina koa hoe fanontaniana napetratsika hoe nisy fifanarahana ve tany ambadimbadika tany, fanontaniana napetratsika ao anatin'izay hoe nisy fifanarahana ve tany ambadimbadika tany amin'ny hoe atao zay alany anao fa zao misy an'ity tetikasy ity tokony andeha dia ampinao zay rehefa aroso tetikasa io fa mila mandeha io, fanontaniana zany apetrakitsika zany zay andrasam-baliny moa zany amin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany. Fa raha ny hita aloha zany dia misy endrika fandikan-dalàna goavana ataon'ilay ben'ny tanàna, hoentintsika misimisy kokoa ihany koa ny resaka lalàna mahakasika an'izay hoe ohatry ny ahoana ny tokony fietsika mampitondra-tena n'izany ben'ny tanàna zany, satria zany any magistrat de la ville azontsika sary an-tsaina ve ny amin'ny hoe misy orinasa anankiray, raisitsika ohatra hoe eto Antananarivo renivohitra ka misy orinasa anankiray, dia iny ilay ben'ny tanàna no mandeha manao ny ezaka rehetra azahoan'ilay orinasa ny tany, dia le ben'ny tanàna mihitsy no miteny hoe mialinareo ry vahoaka, le ramatoa zany io fa tsy misy an'izay moa eto Tananarivo, fa ohatra ny raisitsika dia mialinareo ry vahoaka fa an'ity orinasa ity no mipetraka eto, dia reto ny ity ny biscuit anareo, dia ity ny bonbon anareo, dia ity ny fitaovam-pianarana kely ho an'ny ankizy aloha misy trosy ity, dia ny CSP2 sy ny hôpitaly mentsika an'ireto fanafody reto, fa melanareo fa aloha le ty orinasa ity no ipetraka eto, azontsika sara an-tsaina ve raha ny ben'ny tanàna nanao an'izany amina commune tsirairay misy atsika hoe ilay ben'ny tanàna mihitsy no miroso manome vahana orinasa tsy miankina hafa indray raha hoe tetikasa-panjakana zany ary mbola mila ady hevitra be ihany koa ny amin'ny hoe ny ben'ny tanàna tokony hijoro eo anelanelana mpanelanelana azy ihany koa, satria mety tetikasa-panjakana tsy voadinika tsara ka eo ny ben'ny tanàna no tena mahay ny vahoaka ao aminy, ny ben'ny tanàna no tena mahay ny tanàna misy azy, amin'ny hoe tsy mety kosa ity, dia ny ben'ny tanàna tokony anazava any ambony any amin'ny hoe tsy mety ilay izy fa sao dia tokony ho zao satria misy vahoaka ohatran'izao eo, fa rehefa resy lahatra amin'izay le ben'ny tanàna hoe ay mety ity fa andraso ary fa ifampiresahana mimpanelanelana zany le ben'ny tanàna raha ny tokony hoe taky ny olom-boafidy rehetra. Hitantsika ohatra zao rehefa ilay vanim-potoanan'ny fifidianana ny olom-boatendry tsy mahazo manao fampelezan-kevitra, satria tsy tokony hitanila ny mpiasam-panjakana, tsy tokony hanana fironana ny mpiasam-panjakana hafa ny hoe any ambadika any zany rehefa ilay izy hoe mifidy, fa rehefa izy hoe manao an'le maillot mampiasam-panjakana azy dia tsy tokony anohana olona na anohana orinasa anankiray zany sahala mitony zavatra misy tony, tsy tokony hisy an'izay fiandaniny zay, ka eo tsika zany miandriny amin'ny hoe dia inona zany ny fepetra ho raisin'ireo ambaratonga-pahefana mahefa ny ministeran'ny ady tany sy ny sisa eo anatrihan'izany tranga zany, satria
tena am'izao zany raha baolina le izy resaka maillot moa tsika de baolina tsy miady mihitsy satria ilay arbitre efa miandany tanteraka amin'ilay ekipa anankiray ao anatin'izay ary l'équipe ray aty le vahoaka zany efa iaran'ny resaka hoe tsy ampy sakafo le ekipa anankiray Marghe satria noho le fantrana tsy ampy entraînement satria vokatry ny fitadiavana tsy ampy entraînement ary efa mitady ho resy tsy miady satria tsy mifandanja ny ekipa anankiray tena ninana fromage isan'andro ampy entraînement ampy an'izao rehetrarehetra zao ary androany zany lay arbitre ihany koa mbola lay ina moa ny mpitsara ny lalao ihany koa mbola miandany amin'reto ekipa ankilany reto de eo tsika ny hoe aiza ho aiza amin'izany lay tanindrazana eto amin'ity Madagascar ity sa efa tena hoe manao zay tiany baranany tanteraka ve ilay Madagascar ka androany sakaty io ny resaka fa rapitso sy rafaka pitso mety ho any amin'ny commune misy atsika tsirairay avy ihany no histrangany zany de mba ahoana raha ity Madagascar ray manontolo ty mihitsy ny hoe ny ambaratonga pahefana rehetra hatramin'ny ben'ny tanàna zay hoe tokony hoe olona mifanosina amin'ny vahoaka hatramin'ny ben'ny tanàna no miandany amina tetika sady tsy ankasitrahany vahoaka satria raha ny resaka sakaty tsy mankasitraka ny vahoaka fa tratran'ilay raha matahora de nazanaty zany tsy hoe lasa nanaiky fa mangina ny vahoaka zany satria tratrany raha matahora amin'ny hoe osamborony ianareo ho atao an'izao ianareo de lay vahoaka ao anatin'izay tsy hoe manaiky akory fa mangina de mitady ny hirika rehetra ahafahana maneho an'izay hoe tsy fankasitrahan'izay fa mitandrina ihany koa satria hoe ny mpifanandrina arak'izay nyresantsika teo zay de mitady ny hirika rehetra rehefa anehoanan'izay tsy fankasitrahan'izay toy ny hoe amin'ny alalan'ny sora-baventy zao no hita raha amin'ny nosy sakaty io hitantsika ny nosy sakaty fa hitantsika ihany koa ny basy toliara ary mampatsiahy lay teny liarabe vahininy tamin'ny faharoambin'ny 10 aogositra teo moa hoe zahay inge ny antony ijoroanay androany ny antony mahatonga an'izao hoe sazo miantona heritaona mahazo anay zao de tsy noho izahay no hitolomanay tsy noho izahay no adinay fa lay taranaka faramandimy satria rehefa lasa androany io rehefa tsy hijoro zay enina amin'ny rahalahy hoy liarabe vahiny rehefa tsy hijoro izahay de anjakan'ny olona ny tany zany tsisy arofanina tsisy anohatra tsony fa zay tiany zareo atao no atao eto amin'ity tany sy ny fireneny ity ka mila olona mijoro ka izay ny antom-pijoroanay satria androany basy toliara aty amin'ny faritra atsimo andrefa nano iaran'izao antso-jay zao fa ny rapitso sy rafaka pitso mety ho Madagasikara ray vohatra hoy eliarabe vahiny filohan'ny otrikafo de ohatran'izay mihitsy ihany koa androany zany zao de ny ao sakaty amin'ny nosy sakaty any amin'ny commune Nosy-Be ny ao toliara misy an'ity resaka basy toliara ity ny any Tomasina moa iny resabe nanaraka ny arabe iny le resaka fandrotanana misy hoe mosquée sy ny trano fiangonana vahoaka madinika sy ny ohatran'izao ohatran'izany de rehefa tsisy hijoro izy ary zany ny hijoro eto amin'ity tany sy ny fireneny ity ka zay ny antony zay indrindra zay mijoro ve de samborina zay miteny ve de hiaran'ny antso-jay sy ny raha matahora nazanaty zany mitsika mbola mihevitra ary miady ary zay ny antom-pisian'ny fandarana toy itony mitaky ny sy ny tanindrazana ny fanajana ny zon'olombelona zay aloha fa isotro rano rehefa